Eny ary hiditra amin'ny fanontaniana manaraka isika ao anatin'izay atao hoe tinitinika izay moa mandeha mankany amin'ny melohan'ny faran'ny resatresaka. Raha fitinina le izy Andriamatoa Raintsoanary dia tena efa miditra an-tsehatra manakorontana ny firenena malagasy, ny rafitra sy ny lamina petraky ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, ny mandraona ny mensazy, ny manao ny tsindry isan-karazany atao hoe efa karazana miseho amin'ny endrika fanaovana tsinitsinina ny olom-pirenena mihitsy aza indraindray ny fiseho an'ilay fifandraisana ara-diplomatika eto Madagasikara. Raha iandro fotsiny ho lasa foana ny andramena, ho lasa ny volamena, farany ho lasa zanatany eto dia ireo matanjaka no ifehany zany arena rehetra zany. Mipetraka ny fanontaniana tena hipetraka fotsiny amin'izao ve sa misy zavatra azo atao, inona ny paikady tokony hiatrehana an'izany lafin-javatra rehetra zany Andriamatoa Raintsoanary. Misaotra anao namana Ismaël. Malay aloha milaza fa efa mihoatra ny fari-pahaizan'ny mpanao politika sy ny avaram-pianarana malagasy ny zava-mitranga eto Madagasikara izao noho ny antony roa. Antony voalohany, miatrika ny tokon'olona be iry, tapim-pahaizana sady manam-bola no tsy mitsitsy izy ireo. Antony faharoa, tsy mahatoky ny herin'Andriamanitra izy ireo fa mitorogno ny mahampikambana azy amin'ny fikambanana miafina toy ny franc-maçonnerie sy mitorogno ny diplôma be dia be ananany. Dia ataony reptilien mahalala ny anarany. Misy dingana roa ny politika ampanjanahana ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena eto Madagasikara izao. Dingana voalohany, anao an'i Madagasikara ho zanatany no kendreny amin'ny alalany sarantsary-pifidianana filoham-pirenena, na ataon'ny protectorato Afghanistan Madagasikara dia mametraka filoha saribakoly izy toy Hamid Karzai, izay ho lazainy fa lany tamin'ny fifidianana madio mangarahara sy azony rehetra ekena kanefa lany tamin'ny alabato toy Hamid Karzai. Na ataon'ny sous-tutelle to Côte d'Ivoire et Madagasikara dia mametraka filoha saribakoly toa Alassane Ouattara izy, izay ho lazainy fa lany amin'ny fifidianana madio mangarahara sy azony rehetra ekena ka izay tsy manaiky dia hozerany bomba. Dingana faharoa, raha tsy mahomby ny fifidianana araka an'le dingana voalohany teo, ho zarazarainy Madagasikara ka fomba roa no fampiasany. Fomba voalohany, zarainy roa i Madagasikara ho Madagasikara avaratra sy Madagasikara atsimo. Tsarovy fa efa nataony izany tany Korea sy tany Vietnam, Korea avaratra sy Korea atsimo, Vietnam avaratra sy Vietnam atsimo. Ny fehin'ny tany fa 17 any avaratra no nampisaraka any Vietnam avaratra sy Vietnam atsimo. Ny fehy tany fa 17 any avaratra no mampisaraka any Korea avaratra sy Korea atsimo. Raha izany no ataony eto Madagasikara, ny fehi-tany fa 17 aty atsimo mandalo akaikin'ny maintirano no ampisaraka any Madagasikara avaratra amin'ny Madagasikara atsimo. Raha tsy mety zany, misy fomba fizarana faharoa koa fanaony. Asainy manambara fahaleovantegna samy rery ny faritra iray tsy riritiny eto Madagasikara. Ohatra, ny faritra Bemolanga sy ny nosy manodidina izay misy solitany, asainy ampijoro ny République de Bemolanga et des îles Éparses. Tsarovy efa nataony zany tany Kosovo, faritany iray au Serbie, toy Bemolanga faritra iray eto Madagasikara. Tamin'ny 17 febroary tamin'ny taona 2020 nasainy fianakaviam-be iraisam-pirenena nanambara samy rery ny fahaleovantenany ireo kosovara miteny albanais mba hiala amin'ny Serbie. Tsy nanaiky ireo Serbe mipetraka au Kosovo, tsy nanaiky koa i Serbie, tsy nanaiky koa ny firenena maro toy Rosia, Chine, Brésil, Argentine, Grèce sy Espagne. Ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany no nanaiky dia États-Unis, Frantsa, Allemagne, Grande-Bretagne sy Italie. Marina fa tsy fahendrena ny miady mivantana amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Adalàna kosa nefa ny manaiky be fahatany ny baiko omeny. Tetika ady maty paika tsy miantsy azy no tokony tadiavintsika araka ireto fototra ireto farafahakeliny: finoanan'Andriamanitra,
miseho ho ankilafo tokana eo anatreny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa tsy maneky vakivakiny ho ankolafo maro. Miara-miasa mivondrona iraisam-pirenena miady amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny Forum Social Mondial, ny ATAC sy ny CADTM. Miara-miasa koa amin'ny diaspora dia ireo malagasy any ivelany any. Mahay mampiasa filazam-baovao tsy miankina izay tsy mandray baiko amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Manana ambiampy amin'ny sakafo ka sady voko tsara ny malagasy 20 tapitrisa no manana ambim-bava ara-tsakafo Madagasikara azo ahondrana makany ivelany. Tsy ho ampy moa namana Ismaël ny fotoana amelabelarana any amin'ny Tsipria ny rolo hevitra ireo ka fa mintinana ihany no azoko omena. Tsy ho tanteraka izany rehetra resako izany raha tsy ataony refondation lazaintsika eto matetika satria tsy mahay manao ireo asa ireo ny mpanao politika mahazatra. Asiako tsindrom-pe manokana ny fiaraha-miasa amin'ny diaspora. Diaspora moa filazan'ny malagasy miely patrana eran'izao tontolo izao. Tokony omena lanja izy ireny fa tsy atao toy ny zanaky kalahafa toy ny natao hatramin'izay. Ohatra, asiana solombavam-bahoaka isolotena azy ao amin'ny anteny miaram-pirenena. Ary raha misy fifidianana filoham-pirenena na fifidianana lalam-panorenana atao eto Madagasikara, asaina mandray anjara koa izy ireny any amin'ireny masovoa malagasy any ivelany ireny. Atsangana ny BDM, Banque de la Diaspora Malagasy any ivelany amin'ny tanàna misy malagasy maro ary anana masovoa eto Madagasikara izany banque BDM izany. Dia anao ny asan'ny banky rehetra mandray sy mitahiry vola, mampiasa vola mba azahoana tombony, manolotra fitaovana tsotra azahoana mandoha vola toy ny chèque sy ny carte bancaire, mivarotra vola vahiny, mampindram-bola, manao microcrédit sy ny sisa. Anisan'ny zavatra hitadiavana tantsoroka amin'ny diaspora ny famoronana sekoly fianarana asa eto Madagasikara, anofana teknisianina maro amin'ny seha-pamondrosoana ilain'ny firenena maika amin'izao fotoana izao. Ohatra, amin'ny fanamboarana trano, maçon BDB, charpentier, plombier, couvreur, installateur sanitaire, électricien bâtiment sy ny sisa. Amin'ny fanamboaran-dalana, constructeur de route, constructeur en ouvrage d'art, conducteur d'engins de travaux publics sy ny sisa. Amin'ny famokarana sultany, géologue, ingénieur forage, ingénieur installation pétrolière, ingénieur process aval, avitailleur sy ny sisa. Amin'ny jonan-dranomasina, aquaculteur, pisciculteur, creveticulteur, garde à pêche sy ny sisa. Amin'ny fambolena, ingénieur agronome, conseiller agricole, agent technique agricole, ingénieur industriel agroalimentaire, qualiticien en industrie agroalimentaire, contrôleur agricole, agriculteur biologique, ouvrier agricole, chef de culture, architecte paysagiste sy ny sisa. Eto, na dia tsy manam-pahefana anao izany aza aho, tiana raraotra namany Ismaël, mba anao antsoavo amin'ny diaspora malagasy mety ho takatra ity onjam-peon'ny radio Antsiva ity mikasika ny ady amin'ny valala. Ary izy rehetra fa tsy hanavahako, na pomban'ny filora Joelina, na pomban'ny filora Valmanina, na tsy momba na iza ianareo malagasy any ivelany maheno izao radio izao. Vonjeo re tompoky Madagasikara tanindrazantsika fa tamin-dindomindoza noho ny valala. Ny tanindrazana no jereo fa tsy ireo mpanao politika tia-tena ireo. Ianareo ihany no oka anangona ny vola any ivelany any fa aza rehefa tia ny vola satria mpangalatra daholo ireo tompon'andraikitra ireo. Malahelo amin'ny lazan'izany. Vidio any ny fanafody famonoana valala ary tena fanafody tsara famonoana valala vidina fa tsy fanafody mora sady mamono valala no mamono koa ny reny tantely. Ary azo atao mividiana koa ianareo fiaramanidina kely fandrarahana ny fanafody dia miara-miasa amin'ny BNGRC sy ny CNA, Centre National de Lutte Anti-Acridienne and Betioktoliara. Za mino fa raha mijoro ianareo malagasy rehetra ny ivelany ho resitsika aingana ny valala tsy ilaina akory any ireo mpamatsy vola mampifilafila dia ny Banque Mondiale, ny BAD, ny FAO, ny Union Européenne sy ny AFD.
ny politika fototra amin'ity refondation entina miady amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena atolotra ity dia fanavaozana ny fananan-tany, réforme agraire, omena tany ny fianakaviana malagasy tsy very zo rehetra, tany titré borné amin'ny anarany ka miara-miasa amin'ny fokotany ny service des domaines. Eny amin'ny fokotany tompoko no ataony fitantanana ny fananan-tany andavanandro rehetra fa tsy eny amin'ny domaine intsony. Eo amin'ny toe-karena alevina impito mandifotr'olona ny fiankinan-doha amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena natao hatramin'izay ka fiaraha-miasa vaovao mihitsy no atao, dia fiaraha-miasa miankina amin'ny takalo amin'ireo firenena tsy baikony fianakaviam-be raisam-pirenena. Aka ohatra tsotra eto aloha mba ho azonao ampiaino ny tiako lazaina.